Général William John fahasalaman. Salamat sir. Wala, zany chef d'état-major tafika malagasy. Ianao nitarika ny délégation tamin'ny nanao défilé maly, afaka fotokinao ampy ve ny zavatra niainanareo? Ny tena marina tsy zaho nitarika ny délégation fa ny colonel Zafmanatsoa araka ny tatitra misy moa zany ny zavatra mampalahelo fotsiny dia ny esoeso ataon'ny gasy. Samy gasy satria maramiza malagasy ny teo tafika malagasy ka ohatrany mahamenatra raha ny gasy indray nanatsaso nefa ny vahiny vazaha dia nametraka ny gasy hoe tena mitony tena tsara fitondran-tena ny tafika gasy raha mihoatra amin'ny tafika gasy taty ary tsy nampisangamenatra. Zay ny zavatra niainana ary isaorana mbola omepisaorana andreo zandry rahalahy na mitsotsosan'iny matso iny satria dia mendry fiderana ny zavatra nataony anatin'ny fotoana foinina no manany an'ireny tsy ohatra an'ireny ny fomba fanaovantsika matso nefa ny vitan'izareo araka Le fiomanana moa zany taty sa tandrazana dia efa niomana tamin'ilay défilé? Niomana nanao défilé ny tanindrazana afara fa tonga taty dia tsy maintsy miovana nanaraka ny famindra zay tsofiny mozika mpanao mozika frantsay. Ianao zany moa général nanatrika ilay défilé omaly? Nanatrika ary eo amin'ny tribune officielle. Na ianao le sitsika sy le tatitra no eno satria ny maranila dia tsy maintsy manao tatitra dia tonga dia manao tatitra ny lehibe national hoe zao ny zavatra antrano. Sao dia mba misy hafatra tianao ampitaina zany kasika izay zavatra incidentely zay? Ny tiako lazaina nga mba tsy dia tsara raha aty atanin'olona aty ny gasy ny manaratsy ny gasy. En tout cas, misaotra anao be dia be mon général, donc morary soa sy sauve vie mondial tanindrazana. Misaotra be.